miakatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoana ny zazakely indray tsika amin'izao fotoana izao. Amerina ny lesona. Andeha aloha ary ifampiarahaba dia izay vao hivavaka dia hanohy lesona itsika. Ao ary 1, 2, 3. Manaona falita fahoana raha vao mahita anao manaona ianao. Salama daholo ve ny zazakely? Efa mahazo toerana tsara? Ao ary akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa manana fotoana indray hamerenana lesona. Ampio zahay mba ho zaza hendry, tsy hitabataba fa hiaino tsara. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary lesona efa akaiky vita daholo ny lesona amin'ity 3 volana ity. Hainy zazakely ve izany? Efa lesona faha be dia be tsika izao. Efa lesona faha 12. Efa be dia be moa izany eny ary lesona nianarantsika tamin'ny farany dia hoe teraka i Jesosy. Teraka taiza moa Jesosy? Tany an-tranon'omby tany a Betlehema. Mahatadita ange zazakely dia rehefa teraka tany Betlehema Jesosy dia nandeha nianjely alina be ny andro dia nakeny amin'ny mpiandry-ondry nakeny an-tsaha. Ny mpiandry-ondry ange tamin'izany matory rehefa alina ny andro fa nahita mazava be izy, namirapiratra. Inona ary izany? Ny rato ny masony nahita anjely namirapiratra be izy. Anjely namirapiratra no hitany. Dia inona nataondreo anjely ireo? Tsy anjery. Andao ary averintsika tsy anjery andao ataontsika anjery. 1, 2, 3. Indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Averina hoe indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Izay ny tsy anjery. Mahay ny zazakely dia nilaza teny soa ny anjely. Inona ary ilay teny soa? Izao ny tenenin'ny anjely hoe ao lazaina anareo fa teraka Jesosy. Fifaliana ho an'ny olona rehetra izany. Fifaliana ho anareo koa izany. Dia andao fa hatoroko anareo ange any a Betlehema ao an-tranon'omby misy zazakely dia mihodidina lamban-jaza. Ohatran'ny tony lamban-jaza dia nodidinina lamban-jaza ilay zazakely ao anaty finanam-bilona. Dia rehefa naheno an'izany ndraiky izy ilay mpiandry-ondry dia lasa nihazakazaka be. Nandeha nitady an'ilay toerana misy an'i Jesosy tany an-tranon'omby. Dododo tao amin'ilay tranon'omby nosokafan'ny Maria sy Josefa ny varavarana. Io tokoa ao anaty finanam-bilona misy zazakely dia voahodidina lamban-jaza. Faly be ny mpiandry-ondry nahita an'izany. Dia ny anjely koa ange tonga tany mbola mihirahira foana ny anjely. Faly be ny mpiandry-ondry. Nitantara tamin'i Josefa sy Maria ny zava-niseho dia noraisin'ny zareo ilay zazakely dia nitrotrotrony. Faly be izy satria nitrotro an'ilay zazakely ny sandriny. Nahita an'i Jesosy zazakely ny masiny. Naheno ny feon'ny anjely ny sofiny. Mahafaly izany vaovao mahafaly ny nahaterahan'i Jesosy ho antsika satria tena tiantsika Andriamanitra dia nirahany Jesosy mba ho fifaliana ho antsika. Andeha tsika hiaraka hiteny. Andeha tsika hiaraka hiteny an'izao. Teneniko dia mamerina nareo.
ao ary Andriamanitra misaotra anao naniraka an' Jesosy, misaotra fa mitondra fifaliana ho anay i Jesosy. Efa mahay mamerina ny zazakely efa misy mahay mamerina, mahafinaritra. Izay izany no lesontsika, nitondra fifaliana ho antsika i Jesosy. Lesona 12 ireo mpiandry ondry. Ao miara-mamerina ny tsenjery ary 1:3 indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Eny ary tapitra teo ny fiarahantsika androany fa amin'ny herin'ny iray fandaontsika ary hivavaka dia hifanao veloma. Hivavaka ary tsika akambana ny tanana dia ahondrika ny loha. Hivavaka isika Jesosy eo, misaotra anao fa tena tianay ianao, tonga mba ho anay ianao. Misaotra Andriamanitra noho ny fitiavanao anay. Dia ampio zahay mba ho mpankatoa mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Andao ary sika hifanao veloma. 1, 2, 3. Tia mifanao veloma, veloma, veloma. Tia mifanao veloma amin'ny herin'ny iray. Veloma tompoko. Koko daholo ny zazaboty rehetra, tratry ny sabata ianareo dia faly be miarahaba anareo ato an-trano indray. Anaraka ny tantara indray izany sika izao avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia handray lesona sika avy amin'izay tantara izay ho avy indray izy. Izay ny lohateniny. Andao aloha hiaraka hivavaka dia omeko toko sy andiny indray ianareo ho atao tsy anjery. Akambano ary ny tanana dia ondrika ny loha, akipy tsara ny maso. Andriamanitra rainay fisaorana foana no atolotra ianao satria tianay ianao. Dia nokarakarainao indray izahay nandritra ny enemana. Omeo fahendreny izahay mba hiaino tsara ny teninao ka ho tonga mpankatoa fa tsy mpanadino. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 misy ny teny natao tadidy. Dia ianareo no saiko mianatra azy fa tsy anao anio. Ianareo no saiko mamaky dia mamerina an'ilay izy fa manasa anareo rehetra aloha mba hiaraka hakatoerana anaraka ny tantara izany sika. Miarahaba anareo namako Maria no anarako. Ity zazakely ity Jesosy no anarany. Izany no nataonay Josefa anarany satria izy no nolazain'ilay izay nolazain'ny anjely taminay. Zazakely manokana zanak'Andriamanitra. Nefa zanako ihany koa izy ary lehibe ny fitiavako azy. Heveriko fa mahafatifaty izy sady sarobidy. Tiako tantaraina aminareo izay niseho indray andro izay. Fomba fanao ny mitondra zanak'alahy matoa any amin'ny tempoly anaovana fanipaom-pivavahana, hitondra fanatitra voromahalala roa zahay. Amin'ny andro ankehitriny kosa vola no entina atao fanatitra. Nandray ny fanatitra nataonay ny mpisorona dia nisy lehilahy efa antitra iray, Simeona no anarany. Nahita ny zanakay, nanontany anay sady nanontany raha azo ny atao ny mandray an'i Jesosy zaza. Faly ary nomeko azy ny zaza. Notrotroiny Simeona Jesosy zaza sady nijery ny tarehiny. Nisaotra an'Andriamanitra izy. Avy eo dia navela ny ahita io zazalahy kely manokana io. Mpamonjy izao tontolo izao. Tompo, araka ny nampanantenainao, alefaso amin'ny fiadanana fa efa nahita ity zaza mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra ity. Fahazavana ho an'ny jentilisa, ho an'ny Israely olonao. Nitsodrano anay Josefa mihitsy izay aza i Simeona. Mahagaga anay izany. Nafantatra izay fa zazakely manokana Jesosy nefa
tsy mbola fantatray mazava ny tena hevitra izany. Taorian'izay nanatona anay ihany koa ny vehivavy efa antitra iray, Ana no anarany, ary nangataka ny hijery an'i Jesosy izy. Nanaiky izahay, nitsika aoka izany izy, nisaotra an'Andriamanitra ihany koa izy avy eo fa navela ny ahita an'i Jesosy zanakay. Nanomboka nilaza an'ireo olona nanatrika teo mikasika ny mahazazakely manokana an'i Jesosy izy. Nolazainy fa ny zazalanay no ilay mpamonjy nampanantenainy. Maro amin'ireo zavatra niseho sy noeritreretina ka somary nanahiratsanahy izany, nefa nafaly ahy ihany koa. Tateoriana dia nieritreritra lalina mikasika izay nolazainy Simeona sy Ana momba ny zazakelynay manokana. Tian'i Jesosy zazy Josefa satria zanakay izy. Fantatray fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho anay izy. Izay ho an'izao tontolo izao koa. Tianareo ihany koa ny ray aman-dreninareo satria fanomezana ho azy ireo avy amin'Andriamanitra ianareo. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Amerina ny lesona 12 indray isika izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Lesona 12 izay mitondra ny lohateny hoe atomboka amin'ny fanomezana. Andao iarahantsika mamerina ilay tsenjery lava be. Mino aho fa hainareo ilay izy e. Jaonina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary ratsy izy dia tsy nisy nahariana izao ary izao na dia iray aza. Izay ilay tsenjery. Nanao ezaka fa misy navita, misy tsy navita. Tandroany aloha dia somary namaky ialako tsiny. Eny ary tanora namako, tonga tokoa ty efa ao akatoko n'ilay fety izay ankalazany izao tontolo izao ny atao hoe krismasy isika. Fotoana izay ankalazany izao tontolo izao izany hoe fahaterahan'i Jesosy izany. Betsaka ny olona ny mino fa hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Izay no resahana ao anatin'ilay fotoana ohatran'izao izany. Tsy haiko hoe mandritra ny taona ve dia mba nieritreritra an'izany ihany sa rehefa hoe tonga fotoana ohatran'izao vao izay vao mahatsiaro fa fanomezana avy amin'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Kanefany ngeza lavitra noho izay ny zavatra tokony ho eritreretintsika. Betsaka ny mino fa hoe nateraka Jesosy tonga teto an-tany izy, tonga olombelona, dia niasa teto izy ary natao batisa izy dia nombona tamin'ny hazo fijaliana izy maty dia nitsangana dia lasa ny an-danitra dia nijanona eo. Nisy koa ny mieritreritra fa ny atomboka tao amin'io fahaterahan'i Jesosy io ny atao hoe famonjena. Lalina kokoa noho izay ny zavatra tena izy. Satria efa nanomboka ela dia ela talohan'izay ny planin'ny famonjena. Efa nisy Jesosy raha mbola tsy nohariana ary izao tontolo izao. Ary rehefa niaraka ny kaondoa Andriamanitra iray, zanaka ary fanahy-masina ny hanamboatra izao tontolo izao dia anisany efa nomaniny zareo ihany koa ny planina hoe raha sanatria manota ny olombelona dia Jesosy ilay zanaka no hamonjy azy. Tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany no afaka hamonjy. Hitantsika amin'izany fa efa ela talohan'ny nisiany izao tontolo izao no efa vita planina ny famonjena, fitiavana tsy misy ohatrany. Ny zavatra lehibe dia izao. Ilay fitiavan'Andriamanitra dia lehibe loatra, nefany nomena antsika tsy misy sandany. Raha ny vidin'ny fanomezana nomen'Andriamanitra dia lafo loatra, tsy takatra saina satria ny ain'ilay zanaka lahatokana no nomena. Fa raha ny tambiny izay tokony hasetrintsika kosa dia tsy misy, aotra ariary, tsy misy fa maimaim-poana. Ny zavatra ataontsika
teny mandray fotsiny dia azontsika izany fanomezana lehibe izany, fitiavana tsy misy ohatr'izany. Ka raha tonga ny fotoana ohatr'izao, atraiza ny atakarantsika ny atao hoe fanomezan'Andriamanitra. Izay no mahatonga n'ilay lohatenintsika hoe atomboka amin'ny fanomezana. Efa ny atomboka aloha be izany fanomezana izany. Na dia mbola tsy nanota ary isika, dia efa nilazainy tenin'Andriamanitra fa efa maty sahady Kristy ho avitra ho antsika. Inona ary ny tokony ho havalintsika? Inona ny tokony ataontsika an'izany fitiavana lehibe izay nasehon'Andriamanitra tamintsika izany? Ny tsara dia mandinika lalindalina kokoa ny tenin'Andriamanitra isika, aza mionona amin'ilay zavatra zarazaraina fotsiny na resahana fotsiny, fa andeha mihitsy isika tanora hitrandraka sy hijery ny tenin'Andriamanitra mba hahitantsika ny tsipiriany sy ny alalany izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Ny lohahevitra izay nianarantsika nandritra ny herinandro izany ry tanora namako dia nanampy antsika ahafantatra fa efa vita mialoha sy voaomana mialoha ny namoronana izao tontolo izao ny nanoloran'Andriamanitra ny tenany ho antsika. Nanampy antsika atsapa ihany koa sy atakatra ny alalany izany fitiavana sy ny asarobidiny izany fanomezana izany, ary indrindra indrindra ny anapahantsika hevitra hanolorantsika ny tenantsika ihany koa ho an'ilay Jesosy izay tia antsika. Ny hafatra izay nampitana antsika nandritry ny herinandro dia manao hoe i Jesosy no fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra antsika. Andeha ho raisintsika izany, andeha tsy ho variana amin'ny fetifetiny izay ataon'ny olona rehetra isika, fa andeha atsapa amin'ny fahafenoany sy ao anatin'ny lalina kokoa izany fitiavan'Andriamanitra izany dia hanolotra ny fiainantsika ho azy. Izay ara ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mirary antsika azoto mandrakariva hianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandram-piona indray ary. Mianatra eo tongotrao